tanora manana tetik'asa mifandraiky amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny fitrandrahana ala moa zany izy io, fitadiavana akora hafa ASOLO CHARBON. Io tetik'asa io zany fa nanomboka tamin'ny herinandro lasa fiantsoana dia tapitra amin'ny 15 juillet zao amin'ny 10 ora hariva dia afaka manantona ny sampandrara misahana an'izany ny olona izay manana faniriana hanatitra an'izay dossier zay. Afaka mandray zahay dia ireo pitsopitsony angambany taratasy momba n'ilay voka-pikarohana na koa hoe manana CD na vidéo dia vao may tsara, manana ny sary sy ny atao taratasy momba n'ilay olona namorona n'ilay izy dia ateriny eto aminay ilay izy dia zahay no mandefa anazy any amin'ny foibe. Ny tanjona amin'izao hetsika zao moa zany dia ampiroboroboana ny sehatra tsy miankina izay sehatra amin'izay fitadiavana akora ASOLO CHARBON. Tsy mifidy io na charbon écologique ohatra na biogaz izay ananan'ilay tanora vao misandratra dia fitsinjovana manokana azy ireo koa moa tafiditra ao anatin'ny programme nasan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny hamerenana indray ny Madagasikara ho maitso. 40 000 hectares ny engagement annuel zany entina namaitsoana ny Madagasikara. Tsotratra mihitsy nefa io tanjona io raha ohatra ka manapaka foana antsika an'izay kely sisa eo nefa ny amboly vitsy. Zany hoe mba hena zany le filana ampiroboroboana ny akora hafa ASOLO an'ilay ala.